Fitaterana sy fifamoivoizana. Fandaharany radio Madagasikara iarahana amin'ny ministeran'ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro. Mpanatotosa voangy rasoazanajay. Miaraba tompoko lasy tompoko vavy ary dia fifaliana ho anay trano moa no miaraka aminao indray ato anaty fandaharana. Anisan'ireo toerana mahasarika ny maro ny fitsangatsanganana eny amoron-drano, ny fivezivezena eny an-dranomasina na ny eny an-dranomamy nefa dia mety mitera-doza raha toa tsy voahaja ny fepetrany aroloza. Iresaka manodidina izay indray sika androany ato anaty fandaharana ary dia nanasan'ny Talen'ny fandrarahana an-dranomasina, Directeur des Affaires Maritimes, eo anivon'ny APMF na ny Agence Portuaire Maritime et Fluviale, Andriamatoa RANDRIANTRIMO Tsimiankina izahay. Dia faly mandrainao ato anaty fandaharana ry Talen'ny. Faly miaraba anao ihany koa Madame Voangy ary faly ihany koa miaraba ny mpiaino rehetra manerana ny Madagasikara. Inona moa zany no azo lazaina mikasika ny aroloza raha ny resaka fitaterana an-dranomasina na an-dranomamy isika? Raha iresaka sika ny atao hoe aroloza makasika ny fitaterana an-dranomamy sy an-dranomasina dia zavatra anankitelo ngezabe no tanjona tratrarina. Zany hoe ny fiarovana ny ain'ny olombelona, dia ny fiarovana ny fitaovana sy ny fananana, dia ny fiarovana ny tontolo iainana. Zany hoe atao zay tsy hampisy loza makasika ny olombelona. Isan-karazany izay mety mivezivezy ny fitaovana, zany hoe ilay fitaovam-pitaterana, ny entana isan-karazany eny anatiny eny ary koa zany atao zay tsy handotona ny tontolo iainana. Ahoana moa zany no fametrahana izay aroloza izay? Raha metraka ny aroloza sika dia andao sika Madame Voangy iverina kely aloha ijery hoe aveza moa ny tena fiaviany ny loza. Rehefa mandinika an'ireny loza rehetrarehetra zany dia zavatra anankitelo na atao hoe telo no mety fototra iaviny dia avy amin'ny olona aloha ny ray. Rehefa avy ihany koa dia misy ny avy amin'ny mety ho toetrandro ilay toerana mihitsy na ny zavatra voajanahary. Ary ny fahatelo dia ny fitaovana sy ilay toeram-pitaterana mihitsy. Zany hoe rehefa ijery ny atao hoe aroloza zany tsika dia miainga amin'izay zavatra anankitelo ngezabe zay. Afaka mame ohatra ary ve ianao? Ohatra kely ny antony ilazany hoe ny olombelona atao hoe raha ratsy ny andro ohatra, na ratsy ny fitaovana ka ozy ilay olombelona hoe alao tsy mandeha, dia voaro avy hatrany ilay loza. Fitaterana sy fifamoivoizana. Ndao raha ho resantsika indray hoe inona avy moa zany ireo singa azo lazaina fa mandrafitra ity aroloza ho amin'ny fitaterana an-dranomasina sy an-dranomamy ity? Ho ahy manokana dia ho sokajiako ho anankidimy ireo singa ireo. Ataoko hoe ny singa voalohany zany dia ireo fepetra sy ny didy amandalana rehetra manodidina izay hoe aroloza izay ny singa voalohany. Ny singa faharoa kosa dia ataoko hoe ny olombelona izay manam-pahefana isan-tsokajiny. Ny singa fahatelo dia ireo olombelona ihany, fa ireo kosa ireo mpampiasa, ireo mpandeha, ireo tatsamba ao anatin'izay. Ny singa fahaefatra kosa dia ilay fitaovana sy ny zavatra ao anatiny sy ny fitaovana miaraka aminy, zany atao hoe ilay sambo sy ny fitaovana. Ny singa fahadimy dia ilay fomba entina mampiasa n'ilay fitaovana ireo rehefa ao anaty rano. Raha tena metraka ny aroloza zany dia atao hoe mametraka ny sakana tsy ho any amin'ny loza ireo singa anankidimy ireo dia mila mirafitra tsara ireo singa ireo ahafahana mametraka ny aroloza ampiaina any amin'ny farany kely indrindra. Miala tsiny amin'ilay teny veny ny riska ho amin'ny loza zany. Fitaterana sy fifamoivoizana. Ny tanisa zavatra maromaro ianao teo inona amin'ireo na hoe iza amin'ireo moa zany ny tena manandanja ary? Amiko manokana Madame Voangy dia tsy salasala mihitsy hiteny aminao avy hatrany hoe ary teny amin'ny mpiaino ihany koa hoe avy amin'ny olombelona. Ny olombelona zany no isan'ny manandanja indrindra amin'ireo singa ireo satria miainga avy amin'ny olombelona. Raha miresaka sika hoe didy amandalana sy fepetra isan-karazany ny olombelona no mandrafitra an'izay ary ny olombelona no mampiatra an'izay. Raha miresaka sika hoe ilay fitaovana sy ny fomba fampiasana ilay fitaovana, ny olombelona ihany koa no mandrafitra an'izay. Zany hoe tsy salasalana zany no ilazana fa ny olombelona no tomponandraikitra voalohany ao anatin'izay fametrahana ny sakana ho amin'ny loza mety hitranga zay. Mitena hoe ny olombelona ny voalohany indrindra aloha zany dia ny fitondrantena ny olombelona tsirairay manodidina an'izay hoe aroloza izay. Mety ny fahaizana na ny tsy fahaizana
na ny fomba fandiniana mialoha na ny tsia ny fanomanana mialoha na tsia zay ataon'ny olombelona zany de isan'ireo mametraka ny sakana tsy ahatonga ny loza mitranga. Raha raisitsika ny fitaovam-pitaterana anankiray ara-dalàna ve le fitaovam-pitaterana voakojakoja ve voahomana tsara ve lay diandeho ale antonony ve ny olona nentinao anatiny ny entana zay natao anatin'ilay fitaovam-pitaterana fotoanandro vaninandro tokony andehanana ve any amin'ilay toerana manahoana ny toetrandro izany rehetrarehetra zany de miainga daholo avy amin'ny olombelona de izay no mahatonga amin'ny teny madame Vangy hoe ny olombelona no manana ny toerana lehibe indrindra ao anatin'ilay aroloza. Ndeha ifampitaiza azo lazaina fa mbola ao anatin'ny fialan-tsasatra isika zao talia inona ary zany no tsara ho fantatra raha piasa izay fifamoivoizana an-dranomasina sy an-dranomamy zay isika. Ya marina tokoa zany madame Vangy fotoanan'ny fialan-tsasatra zao ary voalazanao teo fa manitin'olona ny moron-drano ny afatra mba tiako ampitaina satria tsika teo ny resaka hoe ny olombelona dehibe zany natao olombelona manana andraikitra am'izay le fiarovana ny loza tsy hitranga zay mety ho manam-pahefana any an-toerana ianao mety ho force de l'ordre any an-toerana ianao mety ho tompo-tsambo ianao mety ho mpitsangatsangana ianao de azadino zany fa tomponandraikitra foana ianao amin'ny fiarovana ny loza. Jereo tsara ny manodidina, jereo ny fitaovana, jereo le toetrandro hoe tokony andanana sa tsia, jereo ny fenitry ny lanja mety tokony afaka entina ny isan'ny olona mety afaka hoentin'ny fitaovana anankiray de indrindrandrindra moa zany le fitaovana teny hoe vonjyaina salotraina mizara roa manko ny aroloza ny ray zany de le teny hoe fiarovana mihitsy ny ray kosa de le hoe raha mitranga mihitsy loza inona no mety mbola navotana ny aina de isan'ny zavatra ngeza be ao anatin'izay le hoe salotraina mitodika manokana mitsika mpitsangatsangana eny amoron-drano zany raha ohatra hoe hitaingina lakana andeha vedety hiampita sambo madinika indrindrandrindra aoka mba tsy ho adinoina mihitsy ny fanaovana ny salotraina satria manavitra ny aintsika tsy ho faty sanatrian'izay zany ny fananana salotraina mitodika ihany koa zany amintsika mpitatitra tsika tompo-tsambo tsika mpanaramaso eny amin'ny toerana tsirairay avy na manam-pahefana eny toerana ianao gendarmerie ao anatin'izany ny APMF indrindrandrindra de azadino ny fanaramaso an'izay fenitry ny aroloza azadino zay hoe manana ny fitaovana tokony ampiasaina ve ilay vedety na le lakana raha mandeha anaty rano manana salotraina daholo ve ny olona tsirairay mampatsiafa nefa nisy fotoana nisy trangandoza nanana misalotraina ny manokana lay olona zay nentiny avy any an-tranony na havitra ny ainy tokoa. Inona fa dia ho voarainy mpiainatsika izay toromarika rehetra izay ankasitrahana ihany koa ianao nanaiky ny vahiny nitondra ny fanazavana. Misaotra indrindra madame Vangy de misaotra ihany koa ny Mihainoa zay nanaraka ny fandarana. Ndeha ifampitaiza mametraka ny mandrapitafo azadinona ny fotoanantsika ho amin'ny herin'ny etoy izao indray. Veloma tompoko. Veloma tompoko. Fitaterana sy fifamoivoizana fandaharany radio Madagasikara iarahana amin'ny ministera ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro. Mpanatotosy Voangy Rasoazana Jay.